Mianatra eo an-tongotrao. Faly miarahaba ny zazakely rehetra dia ny ankizy kely, ny zaza minono miaraka aminareo indray amin'ity sabata maraina ity. Faly bingy fa tonga atao tokantranonareo fa zao aloha andao sika hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra fa tafahoana indray sika akambano ary ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipy tsara ny maso. Andriamanitra faly indray zahay fa tafaraka indray amin'izao maraina izao. Indrindra amin'ity sabata ity, Jesosy hianatra ny teninao zahay dia mba omeo sofina mihaino tsara, tsy mitabataba dia makatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Namana tsara efatra. Namana tsara efatra. Mananamana ve ny zazakely? Efa mananamana ve nareo? Za koa mananamana. Fa zao misy lehilahy anankiray narary reto izy dia tsy afaka mitsangana izy eo ambony fandriana, tsy afaka mandeha izy dia tsy afaka mihazakazaka izy tsy afaka mandeha any an-tokotany any izy satria marary. Dia indray andro izay tonga indray ilay lehilahy tsara fanahy be dia Jesosy. Nandeha tao amin'ny tanàna anankiray izy andeha hizara ny fitiavan'Andriamanitra, hampianatra an'izany amin'ny olona. Dia nisy olona maro be dia be, misy ankizy, misy dada sy neny dia misy olona be dia be niaraka tao amin'ilay trano anankiray dia tao Jesosy nampianatra. Tsy teny ambanin'ny hazo malomaloka tsara mahafinaritra indray izany Jesosy niaraka tamin'ireto olona ireto fa tao an-trano dia niaino ny tantara nataon'i Jesosy ry zareo. Dia ilay lehilahy marary ny tantaraiko anareo tery aloha iny mba te hahita an'i Jesosy anie izy tsy afaka mandeha makany izy. Fa ilay namany tsara fanahy anankiefatra nandeha nakany aminazy dia nanampy azy satria fantatr'ireo naman'ireo fa mahay manasitrana anazy Jesosy. Andao isika hamangy anazy dia hoentintsika makany amin'i Jesosy izy. Dia tonga tao amin'ilay lehilahy izy efatra dia niteneny hoe andao fa hoentinay any amin'i Jesosy ianao dia hositraniny. Dia nanaiky ilay lehilahy marary dia nandeha zareo. Dia atoroko anareo ny fomba fibatany an'ilay marary. Izao natory teo amin'ny fandriana an'ilay marary ity izany ilay marary natory teo amin'ny fandriinana izy dia tonga ilay namany dia nobatain'ny zareo ohatran'izao ilay marary. Samy mitondra sisiny anankiray. Eto iray dia eto iray, eto iray dia eto indray ny anankiray. Anankiefatra zareo dia nobatainy ohatran'izao ilay marary. Dia rehefa tonga tao amin'ilay trano izy feno olona bingy ilay trano dia ahoana izany izao ny idirantsika ao? Tena tsy ombintsony satria efa feno ny trano. Dia nahita hevitra ilay anankiray. Mahita hevitra tsara dia ahoana? Andao hoentintsika any an-tafontrano aty ambony be aty izany hoentintsika any ambony be any izy dia sokafantsika ny tafontrano sokafantsika asiantsika lavaka eo amboniny dia ampidinintsika avy eny izy tonga dia eto ampovoany eto amin'i Jesosy eto. Andao ary dia niakatra tany an-tafontrano izy dia nobatainy zareo nakany ilay namany marary, nobatainy zareo nakany dia napetrany aloha dia sokafany ilay tafontrano. Dia ohatran'izao nge izany nanaovany azy rankizy. Ity izao ilay trano dia tato anatin'ny tato ry Jesosy. Reto olona reto tato anatin'ny tato fa tsy omby ny trano kelintsika. Dia nosokafany zareo ny tafontrano. Nasiany lavaka teo ambony tafontrano dia nisokatra ilay tafontrano. Dia rehefa avy eo nampidinina amin'izay ilay marary. Nampidininy zareo avy any an-tafontrano ohatran'izao.
nampidiny zareo avy any an-tafitrano dia napetra ny moramora teo ampovoan-trano dia teo akaikin'i Jesosy le marary hitan'i Jesosy. Ny olona tamin'izay nijery tany ambony daholo. Wow! Iny midina iny? Dia nidina. Rehefa tonga teo ambany teo izy rakizy, wow! Hitan'ny olona kay fa misy lehilahy mampalahelo marary tao anatin'le fandriana. Dia te hanampy azy ange Jesosy. Dia nampiny ilay lehilahy marary rakizy. Nosotranina ilay lehilahy marary. Fantatr' Jesosy fa io lehilahy marary io te hahazo famelan-keloka satria nanota izy. Dia hoy Jesosy hoe voavela ny elokao. Voavela ny elokao. Dia batao ny fandrinanao dia mandehana. Dia ny fo ilay marary dia mibatay ny fandrinany dia Jesosy feno tsikitsiky, falifaly. Izay no hitany nahafinaritra azy voalohany indrindra rehefa sitrana izy rakizy. Dia nandeha izy nandeha nody. Ny teny natao tadidy dia voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko 4:1-20. Ianarantsika izany ataontsika tsianjery. Izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Ohatran'ireo lehilahy anankefatra izay mibata ny namany marary teo. Izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia namany. Tadidinareo ve izany ry zazakely? Tsy maintsy tia namana. Andao ange verintsika indray izy teo hoe 1, 2, 3. Izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Bravo! Andao hiaraka hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra e. Akambano ange ny tanany. Dia ahondrika ny loha dia akipy tsara ny maso Andriamanitra misaotra anao zahay fa tia n'ilay lehilahy malemy ianao dia nisotranonao indray koa izy. Dia saotra koa fa mbola tia anay zazakely sy ny ankizy rehetra ianao. Dia ampio zahay mba ho tia ny namanay ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsara be ilay tantarantsika dia amin'ny herindray aza adino fotoanantsika dia miaraka mikopakopa tanàna daholo indray dia veloma amin'ny herindray. Amin'ny fofeno aravona indray rakizy namako ny arabako anareo tratry ity sabata mahafinaritra ity. Tafahoanetsika hiaraka merina ny lohahevitra 5 izay mitondra ny lohateny hoe i Jakoba sy ilay tolona mamanton'alina. I Jakoba sy ilay tolona mamanton'alina. Nanana andalan-teny natao fitadiantsika izany dia hitantsika ao Matthieu 5:7. Matthieu 5:7 manao hoe sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ahoana hony? Sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Matthieu 5:7. Nanana hafatra mahafinaritra tokoa nge rakizy Jesosy Oasis ho anao tao anatin'izany lohahevitra izany dia izao hoe manome fiadanana ho antsika Andriamanitra mba hihavanantsika amin'ny hafa. Ahoana hony? Manome fiadanana antsika Andriamanitra mba hananantsika fihavanana amin'ny hafa. Ny tantarantsika dia mitohy hatrany tantaran'i Jakoba. Mahafinaritra ny tantaran'i Jakoba ankehitriny izany Jakoba dia izao hoe niala soamantsara tany amin'ilay toerana atao hoe Mispa izy rakizy. Nanao velomana finaritra any dadatolabana. Ka dia rosa izao ny diany ho any amin'ny tany Kanana izay misy ny rahalahiny. Tadidinao ve ny anaran'ny rahalahiny Jakoba? Tsy iza izany fa Esau. Rehefa nandeha ny dia, toy ny dian'izy ireo dia
raha nisaraka tamin'ny dadatolabany izy dia tena feno fiadanam-pongeraka izy Jakoba fa rehefa nandeha ilay dia nitoy ny dia dia nanomboka nitaitaina izy satria nahoana satria niverina tao an-tsain'i Jakoba indray ilay tenin'ny Esau hoe hovinoko iny Jakoba rahalahiko iny dia nametraka fanontaniana be dia be tao an-tsaina angesirak'izy hoe tena mbola hamono ahy tokoa ve ny rahalahiko Esau dia nanomboka natahotra i Jakoba. Tao anatin'izany tahotra izany anefa dia nafinaritra fa nivavaka angeraka izy Jakoba nitoraka tamin'Andriamanitra izy ka indro naseho an'Andriamanitra azy fa misy anjely mamirapiratra nanodidina ny fianakaviany. Dia nitombo indray ilay fitokisany Jakoba tao anatiny fa ay Andriamanitra dia mitary-dalana mandrakariva azy rehefa matoky azy Jakoba. Dia nitoy ary ny dia anakaiky ny toerana misy an'i Esau amin'izay izany izao Jakoba. Mba fantatra hoe inona reny nataony satria natahotra loatra izy mbola nitombo indray ilay tahotra dia naneraka mpanompo izy rakizy ary io mpanompo io dia nampitondray ny teny mamy tany amin'ny Esau. Tsy vita ny teny mamy fa nampitondra fanomezana. Ny fanomezana izay nentiny ange dia biby ary mahatsara ny biby manko rakizy dia izao mandefa biby izany ohatra tsika hoe manana akoho izao tsika ohatra dia manana akoho lahy sy akoho vavy dia ireo rehefa mivady dia mitombo izany hoe ny fanomezana biby izany dia afaka mitombo raha biby anankiroa nomena dia mety ho lasa 4 lasa 10 lasa 20 sy ny sisa lasa be dia be izany mampanankarena izany manome fanomezana biby dia izany angerakizy no nataon'i Jakoba nalefa tany amin'ny Esau fa izao tsy nandre mihitsy valiteny nahafinaritra tany amin'ny Esau izy. Vao maika izany izy nitaitaina hoe ahoana marina ny ao an-tsain'i Esau. Dia mandeha any moa izany ny dia dia nanapa-kevitra izy fa ho sarahany izany alefa no tsy tokotoko ho atoko maromaro izany ny fianakaviany. Dia nampitainy tamin'ilay renirano atao hoe jaboka ireto fianakaviana ireto dia rehefa tafampita somatsara ireo fianakaviany dia izy kosa rakizy nijanona tetỳ ampita dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy ary rehefa mivavaka izy dia nisy olona izay tsy fantany anjely izay tsy fantany nitolona tamin'ny Jakoba io nandritry ny alina dia niady ry zareo ary rehefa akaiky maraina ho vita ny ady dia nikasihan'ilay olona tsy fantatra ny valahan'i Jakoba. Ny fotopehan'i Jakoba izany nikasihany ary rehefa nikasihany dia teo rakizy ny vika izany ilay izy dia teo nahatsapahani Jakoba fa tsy olona fotsiny kay ity niady tamin'ity fa ilay zanak'Andriamanitra dia Jesosy mihitsy. Ka rehefa fantany fa teo izany Jesosy nitolona taminy dia nitazony ny mafy hoe tsy avelako ianao raha tsy mitaha. Marina fa ady mafy ilay izy nefa tao anatin'izany ady izany dia nahatsiaro fahasambarana sy fiadanana rakizy i Jakoba. Afaka nitoky izy ankehitriny fa momba sy nitaha azy Andriamanitra raha eo amin'ny Esau izy. Ka tao aorianan'ity tolona izay nataon'ity izany dia nandeha moa izany izy nandefa iraka tany amin'ny Esau ihany izy dia tsy namaly ihany Esau fa rehefa avy eo dia indro fareny avy any i Esau sy ireo lehilahy izay niaraka tamin'ny Esau. Mba fantatrareo ny isan'ny olona niaraka tamin'ny Esau efa-jato lahy izany niaraka tamin'ny Esau nanantona an'i Jakoba. Ka rehefa tafahoana izy ireo lahy dia nafinaritra fa tsy arak'ilay neritreretin'i Jakoba mihitsy zavatra nataon'i Esau. Akory rakizy ny hafalian'i Esau raha nahita an'i Jakoba izy. Ka dia indro fa niatsapy niatoraka teny amin'ny Jakoba izy ary Jakoba koa dia namihana mafy azy dia nitomany. Niara-nitomany izy mirahalahy satria efa ela tsy mifankahita dia fa noho ny hafaliana dia nilatsaka ny ranomaso dia naneo fa tiany Esau rakizy i Jakoba. Rehefa hitan'i Esau moa
ividy izay fihetsika izay dia nanontany izy hoe iza daholo reto ry Jakoba? Dia izy Jakoba hoe ireo angery Esau hoe ireo nivady izay nomeny Jesosy tamin'izaho tany am-pandehanana lavitra tany, ireo nivady aman-janako, reto ny mpanompoko dia notahian'Andriamanitra ary ankehitriny dia faly fa tafahoana aminao. Ka todisao matsaka tany amin'ny tany Kanana izany rakizy i Jakoba ary tafahoana amin'ny mpifaliana tamin'ny Esau. Ny fifaliana izay niseho teo amin'izy ireo dia nidika fa nifamela-heloka izy mirahalahy. Izaho sy ianao koa dia sitrako Jesosy hifamela-heloka amin'ireo namantsika. Andaontsika ianao an'izany fanandramana mahafinaritra izany angataka mafy amin'i Jesosy tsika, hivavaka mafy amin'i Jesosy tsika dia ho tanterahan'i Jesosy ny fiadanana izay irentsika dia indrindra fa ny fihavanantsika amin'ny hafa. Ka tadidio ary fa sambatra amin'ny mampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ao anatsara hoany sambatra amin'ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Dia hitaha sy hitahanao tokoa an'i Jesosy ho mpampihavana itsika satria Jesosy ilay tompontsika rakizy dia tena mpampihavana tokoa. Dia izay indray ny fiarahantsika androany mametraka amin'ny veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo. Miaraba antsika indray ary indrindra ireo tanora ao anatin'ny sokajy taona 9 hatramin'ny 12 taona. Hiaraka amerina indray isika hamidina izay anjara lohahevitra tokony ny anarantsika nandritry ny herinandro. Manana lohateny vaovao indray isika dia ny hoe fitiavana ilay fanomezana lehibe indrindra. Fitiavana ilay fanomezana lehibe indrindra. Anisan'ny teny mahafinaritra ary toko mahafinaritra ao amin'ny Baiboly no ny anarantsika. Andeha aloha ary averintsika ilay toko sy andininy izay nomenantsika, averimberitsika isan'andro, nataontsika tsy anjery. Mora ilay izy satria efa teny mahazatra antsika dia ilay voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko 17 dia ny andininy 17. Andaonge rahantsika mamerina ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Mino fa nahay be daholo isika tsirairay avy. Io Korintianina voalohany toko 17 io dia anisan'ny fototra ny anarantsika nandritry ny herinandro izay nampianatra antsika ny toetoetry ny atao hoe fitiavana. Ohatry ny ahoana ny tena fitiavana ary inoko fa ny resaka be da be makasika an'izany ianareo. Ny fitiavana no anisan'ny resaka mahafinaritra indrindra iainana eto amin'izao tontolo izao. Ary tsy eto ihany satria toetra n'Andriamanitra mihitsy ny fitiavana. Dia iriny raha mba ho toetra antsika satria na dia onona ny an-danitra ary isika dia mbola izay toetra tsy miova. Ny fitiavana izay ihany no iainantsika satria araka ilay toko sy andinina tao fitadidy hoe ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo ary izy no maharitra mandrakizay. Voafaritra tao anatin'izany lohahevitra izany ny atao hoe fitiavana tokony toetrantsika dia tahaka ny fitiavan'Andriamanitra. Mitaratra ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany ny lohahevitra ny anarantsika ary tokony ho fitiavana asehontsika amin'ny hafa ihany koa. Tao anatin'ny tantaran'ny Tina dia hitantsika fa na dia naneho toetra nampalahelo aza i Andia tao anatin'izay hoe efa noraisina tao anatin'ny fitiavana izay, tao anatin'ilay ankohonana izay nandray an'ireo kambody, nandray tanora maro, ankizy maro hiara-onina amin'izy ireo ho taizana tahaka ny piraita-po izay nahatratra 570 be izao. Dia nianatra ny faneho fitiavana ireo ankizy ireo. Na dia nisy toetra tsy nety ary nataon'ny sasany dia nianatra ny namela heloka Tina. Nianatra ny hamindra fo amin'ny Andia no nialatra kilalao izay nataony. Nalahelo tokoa ry zareo satria efa nanehoana fitiavana ve dia mbola manao tsy mety amin'ny tena ihany. Nefa nampianary ny tenin'Andriamanitra fa
ny fitiavana dia mamela heloka, dia ny anaran'ny tiana izany. Mino aho fa ny tantaran'ny tiana dia nanampy antsika hanamboatra ny toetrantsika ihany koa, hoe fitiavana ohatra ny ahoana no tokony asehoko eo amin'ny manodidina ahy. Tsy hoe tiako ihanina satria manana an'izao, na satria izy tia anahy, na satria izy metimety amiko. Fa raha vao manao toetra ratsy ny olona anankiray dia tsy tiako ihanina satria manao ratsy amiko. Fa Andriamanitra dia nampianatra antsika fa mahay mamela heloka ny fitiavana, mahari-po ny fitiavana, mamindra fo ny fitiavana. Ao anatin'io Korintianina 1:7 io dia nampianatra antsika zavatra mahafinaritra be dia be. Ary mino aho fa averimberitsika vakiana io toko io satria tian'Andriamanitra raha mifaneo fitiavana ny tsirairay avy ao anatin'ny fianakavian'Andriamanitra. Izay ilay hafatra tiana nampitaina amintsika. Ny lohahevitra ny anarantsika izany mandritra ny herinandro dia nanampy antsika hahafantatra fa ny fitiavan'i Jesosy antsika dia ireo dia maneho tokony hanehoantsika ny ohatra hitiavana ny hafa ihany koa. Izay ilay hoe satria tia Jesosy dia sitrako ihany koa ny tia ny hafa. Tiany aneho izany fitiavana izany koa amin'ny hafa isika. Nanampy antsika ihany koa ny lohahevitra ahatsapa fifaliana azo avy amin'ny fifankatiavana ao amin'ny Kristy. Tsy mampiferin'aina izany, tsisy teritery izany, fa azahoantsika fifaliana. Ary indrindra ny mba hangatantsika an'Andriamanitra mba hanampy antsika hanana fitiavana bebe kokoa ary hanapa-kevitra ity ny hafa. Izay koa ny lohahevitra izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Mino aho fa andraisantsika fanapa-kevitra mandrakariva ny teny rehetra izay omen'Andriamanitra antsika. Hatreo indray ary ny androany fa dia mirarisoantsika tsirairay avy. Mandra-pio. Miarabany tanora mantanty rehetra indray ary 12 taona sy 14 taona. Miarabany zoky ny ray aman-dreny ny zandry rehetra ihany koa. Natratra ity sabata ity izay amerenantsika ny lesona izay ny anarantsika nandritry ny herinandro dia ny lesona faha-5 izay nitondra ny lohateny hoe tsy manari-toky na dia toa tsy eo azy Andriamanitra. Tsy manari-toky na dia toa tsy eo azy Andriamanitra. Ny andinina tao tadidintsika dia izay hitantsika eto amin'ny apokalipsy 2:24 dia raha tsika mamerina izany. Ary io fafana ny ranomaso rehetra amin'ny maso ary tsy isy fahafatesana intsony sady tsy isy fitarainana na alahelo na fanaintainana fefa lasa ny zavatra taloha. Fa iny fony tamin'ny andron'ny sambolay dia nisy sambo iray nandeha teny ambony ranoteny ary rendrika ilay sambo ka olona anankiray ihany sisa no afaka nahazo ny morontsiraka tamin'izay fotoana izay ary tonga teo amin'ny nosy anankiray izy. Dia niezaka ny velona teo ity namana iray ity. Dia nitady sakafo tany anaty ala tany, nitady izay azo ivelomana teo izy. Dia ary nitady famonjena ihany izy kanefa tsisy azony natao. Ka dia namboatra trano kely teo izy mba hitoerana tao anatin'izany nosy izany. Dia ireo zavatra sisa tavela tao anatin'ny sambo no nampiasainy tao anatin'ilay trano kely dia tao izy ny aina. Indray andro anefa rehefa nandeha nihaza tany izy nitady sakafo hohanina dia nahita setroka niakatra. Dia tamin'izay indrindra dia niazakazaka izy nijery inona ny zava-niseho. Ilay trano kely izay namboariny mba hitoerana no maindray. Tena kivy ny valaketraka ity namany ity satria hoe izay rehetra mba nangoniny dia indro fa maindray. Tena very tanteraka izy izany izao eto tsisy nizaniza, tsisy afaka hitarainana, tsisy fananana tsony fa may avokoa ny zavatra rehetra. Natory tampahakiviana izy tamin'iny alina iny tsy nanana trano hialofana intsony fa natory teny rehetra teny. Rehefa maraina ny andro, zara raha natory moa izy. Dia rehefa maraina ny andro dia lasa izy nandeha nakeny amoron-dranomasina. Ary rehefa nandeha nakeny izy dia gaga satria tao nahatazana sambo kely izay nanantona. Dia tsindrin-daona mafy izy ho nijery an'ilay sambo izay nanantona. Dia iny fa nisy olona izay tonga nanantona dia nifampiaraba tamin'ilay olona teo izy. Dia nanontany hoe fa ahoana kay no nahatonga anareo, nahafantaranareo fa misy olona amin'ity nosy ity.
dia hoy reto olona izay mitondra sambo reto hoe hitanay ny setroka izay nalefanao omaly a kanefa tsy afaka nanantona ny morontsiraka izahay a noho ny ahavon'ny rano fa noho ny maraina dia afaka manantona ity izahay. Teto dia tonga saina ity namany ity hoe ay ny zavatra rehetra dia miara-miasa mba hahasoa na dia tao anatin'ny faha-5 azy izy a nirehitra le trano ka iny ny fomba nentin'Andriamanitra mba amonjenana azy tamin'izay fotoana izay. Eo amin'ny fiainantsika ihany koa ry tanora mantoanto be dia be ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika. Fantatsika fa eo Andriamanitra, fantatsika ny momba ny famoronana izay nataon'Andriamanitra, fantatsika ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika olombelona, fantatsika fa mato antsika Jesosy ary manomana toerana ho antsika izy any an-danitra amin'izao fotoana izao. Eto an-tany nefa dia misy ihany koa ireo zavatra mahakivy antsika. Misy ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika izay mahatonga antsika anontany tena hoe tena miaino ny vavaka ataoko ve Andriamanitra. Dia izao no tadio, miaino ny vavaka ataonao tokoa Andriamanitra ary eo anilanao mandrakariva izy fa indraindray avela ny andro kely ny valim-bavaka vao omeny ianao. Indraindray tonga dia omeny eo eo ilay izy ary indraindray ny tsara indrindra no manino anao fa tsy izay nieritreretinao akory. Fa izao ny tokony ho azonao antoka dia hoe eo mandrakariva Andriamanitra tsy mahafoy anao izy. Tadidinao ny tantaran'i Josefa. I Josefa dia namidy ny ralahany ary nandeha tany Egipta niaina fiainana nangidy. Na dia toa nisy nangirana kely ara dia lasa tany an-tranomaizana indray i Josefa. Dia nahazo fampanantenana indray izy fa hivoaka ny fonja rehefa nilaza ilay nofony reto mpiasa ny mpanjaka tamin'izay fotoana izay. Efa nisy fanantenana kely izy hoe hivoaka ny fonja kanefa dia adin'ilay mpitondra mofo nilaza tamin'ny mpanjaka tamin'izay fotoana izay. Dia niaina tao am-ponja indray Josefa, niaina ny mangidin'indra kanefa tao aorianan'izay dia izy no nampiakarina ho prime ministra taty aoriana, niakatra ambony dia ambony fiainany. Izany dia mampahafantatra antsika fa tsy mahafoy antsika velively Andriamanitra, mitantana antsika mandrakariva. Eny fa na dia manao safidy diso aztsika eo amin'ny fiainantsika dia aza kivy fa eo hatrany Andriamanitra mitantana antsika, manohana antsika. Ka izao no tadio hoe ny zavatra rehetra mety tsy ho azonao izao ny antony fa ho ampahafantarin'Andriamanitra anao izany ao aorianao. Ka aza kivy, aza mamoy fo, na dia toa tsy eo aza Andriamanitra raha ny fieritreretanao azy dia eo anilanao hatrany izy ka mahereza hatrany ianao ry tanora mantoanto. Dia mirary soa indrindra re amin'ny fianarantsika amin'ny manaraka indray. Mianatra eo tongotrao.